manonna ny fahasoavan'ny tompo amintsika rehetra ry havana. Eo ambany masitsika ho fiantsona sy fideranan'ny tompo ny salamo fa 470 manomboka eo amin'ny andininy fa 2:20 hatramin'ny fa 7:20. Salamo fa 470 andininy fa 2:20 hatramin'ny fa 7:20. Itsanganary idera sy anome voninahitra an'Andriamanitra isika. Hoy ny mpanao salamo, fa Andriamanitra no mpanjakako hatr'izay manao famonjena eny amin'ny tany izy, mampisaraka ny ranomasina tamin'ny herinao ianao, efa namakivaky ny lohan'ny dragona tao anaty rano ianao manorotoro ny lohan'ny mamba ka manome azy ho an'izay firenena any anefitra, ianao mamaky ny vatolampy amoaka loharano Siony, ianao mahatankana ny ony tsy mety ritra, anao ny andro, anao koa ny alina, ianao namboatra ny fahazavana indrindra fa ny masoandro, ianao nametra ny faritry ny tany rehetra, ny fahavaratra sy ny ririnina dia ianao no nanao azy. Amen. Hivavaka isika ry havana. Tompo ao miompopeo amin'ny mpanao salamo izahay, fa ny fahavaratra sy ny ririnina dia ianao no nanao azy, anao koa ny andro, anao ny alina, ianao no manamboatra ny fahazavana indrindra fa ny masoandro. Misaotra fa na dia mivadibadika aza ny andro sy ny alina, mifamadika aza ny andro sy ny alina, mifandimby ny fahavaratra sy ny ririnina, dia tsy miova ianao ary mandrotsaka tsy tapaka ny fahasoavanao amin'izao tontolo izao, na dia ny tsy mahalalanao azy. Fa izahay manana tombony amin'izany, satria fahasoavana no azonay matoky fa manatrika ny olona miantso ny anaranao ianao, ary eo afovoany tovy aminay ny teninao fa eto ianao hitarika anay, hombanay amin'ny alalan'ny fanahy masina. Raha miasa ary ny fanahy masina dia ataovy mahatsiaro ny tsy fahatanterahanay izahay tsirairay, ka hiondrika sy hanetry tena, hiaiky ny tsy fahatanterahana dia angata-pamelana aminao. Raha miasa koa ny fanahy masina dia aok'izay samy hatoky fa voavela ny elokay noho ny amin'i Jesosy Kristy zanakao. Ary indrindra hiasa ny fanahy masina, mbola hampahatsiaro anay ny sitraponao avy amin'ny soratra amasin'izay hovakiana sy hanafarana anay. Hitombo sy orina tsara amin'ny finoana izahay dia haritra eo am-piandrasana ny fiavianao. Amin'ny anaran'i Jesosy no hanonanay ny vavakay. Amen. Araka ny karatra mofinaina ry havana, ny anjarantsika fiangonana amin'ity anio ity dia ny Korintianina 1:1 andininy fa 4 hatramin'ny fa 7. Korintianina 1:1 andininy fa 4 hatramin'ny fa 7. Amin'ny anaran'ny Tompo, misaotra an'Andriamanitra ho mandrakarivany aminareo aho noho ny fahasoavan'Andriamanitra izay nomena anareo ao amin'ny Kristy Jesosy, dia nampananana harenanareo ao amin'ny zavatra rehetra, na ny teny rehetra, na ny fahalalana rehetra, araka ny orenan'ny filazanan'i Kristy teo aminareo. Ka dia tsy latsaka amin'ny fanomezam-pahasoavana rehetra ianareo, miandry ny fisehoan'i Jesosy Kristy Tompontsika, izay ampiorina anareo koa hatramin'ny farany, ka dia tsy hanantsiny ianareo amin'ny andron'i Jesosy Kristy Tompontsika. Mahatoky Andriamanitra izay nahatonga ny fiantsonanareo hanananareo firaisana amin'ny zanany, dia Jesosy Kristy Tompontsika. Amen. Ray masino, manamasina anay amin'ny fahamarinana, ny teninao no fahamarinana. Amen. Dia mbola hitombo ao amintsika mandrakariva ny asan'ny fanahy masina, anilo antsika indray amin'ity fotoana ny afatr'Andriamanitra ity. Korintianina 1:1 andininy fa 4 hatramin'ny fa 7. Raha ompana amin'ny lohahevitry ny perikopa manao hoe mandrasa ho avy ny Tompo, izany anjara perikopa izany dia
hita fa mivo ao amin'ny andininy fahafito. Andininy fahafito izay misy teny mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesoa: ka dia tsy latsaka amin'ny fanomezam-pahasoavana rehetra ianareo, miandry ny fisehoan'i Kristy tompontsika. Tsy io ihany no andininy milaza ny fiandrasan'ny fiangonana, ny fiavian'ny tompo, fa maro izy ao amin'ny Baiboly, ary tsy hoe ao amin'ny testamenta vaovao raha filazantsara sy epistily ihany, fa hatrany amin'ny testamenta taloha dia efa ambara sy ampianarina hitao manana fiangonana izany atao hoe fiandrasana ny tompo. Ny Isaia 40:30 hain'ny maro tsenjery dia manao hoe: izay miandry an'i Jehovah dia mandroso hery, elatra no hiakarany, hiazakazaka izy tsy ho sasatra, andeha izy tsy ho reraka. Any hoe eo am-piandrasana ny tompo dia mitombo hery izay rehetra miandry azy. Fa tsy dia lavitra n'izany koa ny tenenin'ireo olon-kendry kristianina. Masinda Augustin ohatra dia milaza hoe: izay manantena ny tompo dia tsy sasa miandry satria Andriamanitra tsy mba tara. Izay manantena ny tompo dia tsy sasa miandry satria Andriamanitra tsy mba tara, Andriamanitra tsy mba tratra oriana, Andriamanitra tsy mba diso fotoana. Fiainana kristianina tokoa ry havana dia fiainana sady mandroso amin'ny lalana hialohavan'ny tompo no fiainana miandry ny fiavian'ny tompo. Izany hoe eny am-pandehanana eny isika sady miandry. Tsy ohatrany hoe raha fotsy be verilona ka miandry izay gadonany dia eo zany dia samy miandrandra ny lanitra. Tsia, fa sady mandeha ny fiangonana no miandry. Misy ve zany amin'ny fiainana miandry dia sady mandeha ihany? Fa izay ny fiandrasana ny tompo, lalan'ny finoana io, lalan'ny fanantenana, izay ny fiandrasana ny tompo, ary ny tompo tsy mba diso fotoana. Ny epistily manoloana antsika dia nosoratana ho an'ny fiangonana vao niorina tselakory 2 na 3 taona taoriana ny orenany. Fiangonana izay ao anatin'ny fiarahamonina feno kolotsaina maro loko mifangaro, ao anatin'ny fiarahamonina anjakan'ny fiarikarena satria toeran'ny tsena sy ny famoivoizana an-dranomasina Korinto, toeran'ny fahaizana mampahalalana tokoa satria anisan'ny lalaza tamin'ny fahendrena ny filozofia ny tao Korinto. Fa ao anatin'izany dia miavaka ny fiangonana raha manoratra i Paoly apôstôly, miavaka satria manana fanomezam-pahasoavana, nomen'Andriamanitra fanomezam-pahasoavana ary nantsony iombinaina amin'ny Kristy zanany. Izany fiangonana ao anatin'ny fiarahamonina mifangaro ara-toekarena, ara-kolotsaina, ara-pahendrena izany. Izany fiangonana miaina sy mandray ny fanomezam-pahasoavana, nandray ny antson'ny tompo izany, no asaina miandry ny fisehoan'i Kristy. Andininy fahafito, tsy latsaka amin'ny fanomezam-pahasoavana, miandry ny fisehoan'i Kristy, nantsoina ao amin'ny fiombonana amin'ny Kristy eny amin'ny andininy fahasivy. Ny afatra voalohany ry havana dia ny hoe mandrasa ho avy ny tompo ka miasa, ampiasao ny fanomezam-pahasoavana. Ato amin'ny boky ny Korintianina voalohany, raha resahana ny hoe fanomezam-pahasoavana dia afaka miampita any amin'ny 2:20 any isika. Milaza fa io fanomezam-pahasoavana io dia tsy mampipetrapetraka ny kristianina fa mahatonga azy hihetsika sy hiasa. Hoy ny soratra masina eo amin'ny 2:20 andininy 4:
hatramin'ny fahaenina manao hoe amin'ny anaran'i Jesosy zarazarainao samihafa ny fanomezam-pahasoavana nefa ny fanahy dia iray ihany. Zarazarainao samihafa ny fanompoana nefa ny tompo dia iray ihany. Zarazaraina samihafa ny asa nefa Andriamanitra dia iray ihany izay miasa ny zavatra rehetra amin'ny olona rehetra. Raha ambaran'ny Paoly apôstôly zany eto ny hoe tsy latsa-danja ny fanomezana ny fahasoavana ho an'ny fiangonana tao Korinto, dia milaza zany manao hoe io fanomezam-pahasoavana io dia mandrisika ny fiangonana hiasa tsy petrapetraka fotsiny ary indrindra eo am-piandrasana ny fisehoan'i Kristy. Ny fanomezam-pahasoavana dia manetsika ny fiangonana eo am-piandrasana ny fiavian'i Kristy, eo am-piandrasana ny fisehoan'i Kristy. Dia ahoana ary? Amin'izao fotoan'izao ny fiangonana mety hoe miasa mafy fa tsy mieritreritra ny fiavian'ny tompo, hany ka misy ireo tavela eny antenatenany, misy lasa ny fiemorana. Miasa mafy tsy mieritreritra ny fiavian'ny tompo fa mieritreritra izay ahavita ny farany taona ihany, ka ny hoe tratra ve ny teti-bola, vita ve ny tetikasa. Zany mety ho toe-posy toe-tsain'ny fiangonana riavana. Fa eto dia mamoa ny fiangonana indray. Paoly apôstôly amin'ny alalan'ity epistely ity tsy mivantana ho an'ny fiangonana tao Korinto ihany, ny soratra masina ankehitriny, fa mitodika amintsika koa mba hifohy isika, mba hatsiary fanomen'Andriamanitra fanomezam-pahasoavana izasianao ary manetsika hiasa eo am-piandrasana ny fisehoan'i Kristy izay fanomezam-pahasoavana izay. Tsy hoe fanomezana-pahasoavana ho tehirizina na iriariana taky ny an'ny Korintianina, za mahay manasitrana, za mahay miteny amin'ny teny tsy fantatra, za mahay mampianatra, fa fanomezam-pahasoavana enti miasa mietsika eo am-piandrasana ny fiavian'ny tompo. Mandrasa ho avin'ny tompo, ampiasao ny fanomezam-pahasoavana nomeny antsika fiangonana, nomeny anao kristianina eo am-piandrasana ny fiaviany miasa. Ary ny faharoa dia mifamatotra amin'ny andinin'ny fahavalo sy fahasivy ilay andinin'ny fahafito. Raha miandra ny fisehoan'i Kristy ao anatin'ny asa fanompoana ny fiangonana, dia ampatsivon'ny Paoly apôstôly kosa fanantsoana iombona sy anana firaisana amin'ny Kristy izy eo am-piandrasana ny fiavian'ny tompo. Mandrasa ho avin'ny tompo ihaino ny fiantsoana. Mandrasa ho avin'ny tompo ihaino ny fiantsoana. Teo dia hoe raha resana ny fanomezam-pahasoavana atao amin'ny bokin'ny Korintianina dia mandrisika sy manetsika hiasa zany. Eto kosa raha resana ny fiantsoana atao amin'ny bokin'ny Korintianina voalohany dia manetsika antsika hieritreritra fahamasinana zany. Ny andinin'ny fahasivy, ny fiombonana amin'ny Kristy, ny firaisana amin'ny Kristy dia mahatonga antsika andray ny fahamasinany. Eo amin'ny andinin'ny faharoa izay teny fiarabanana teo, toko voalohany andinin'ny faharoa dia izao ny voalaza amin'ny anaran'ny tompo manao hoe mamangy ny fiangonan'Andriamanitra ny Korinto dia izay no hamasinina ao amin'ny Kristy Jesosy, olona voantso sady masina. Ao amin'ny toko fahaenina ny andinin'ny faha-raika ambin'ny folo, ary efa ambatoy izany ihany ny sasany aminareo, saingy efa voasasa ianareo, efa no hamasinina ianareo, efa no hamarinina ianareo tamin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompo sy tamin'ny fanahin'Andriamantsika. Ny teny hoe fiantsoana zany eo amin'ny andinin'ny fahasivy, raha ato amin'ny bokin'ny Korintianina voalohany dia mitondra ho amin'ny fahamasinana. Mandrasa ho avin'ny tompo ihaino ny fiantsoana, amarino ny fahamasinanao sy ny fahamasinan'ny fiarahamonina misy ianao. Ahoana ary? Misy olona eto amin'izao tontolo izao eny amin'ny fiarahamonina eny, ary tanora eny ankamarony, very fanantenana, miatoela ny fampianarana, dia ho aiza zany izahay ho ny orakoraka eny an-dalambe? Tsy zarizary
ny fepetra enti mianatra anahoana zany no avinay vita indray ny fianarana dia asa manahoana zany no atolotrareo anay very fanantenana ny maro ateraka izany misy koa ray aman-dreny tena reraka satria mafy ny fiainana ary misy olona vokatry ny zavatra mifamaofao eto amin'izao tontolo izao dia mifanditra mifamono ary tena rava fihavanana ao amin'izany ry havana no toerana ametrahany tompo antsika tahaka ny nametrahany tompo ny kristianina tany Korinto ao anatin'ny zavatra samihafa mitranga dia ao izy no antsoina hanana firaisana amin'ny Kristy ho masina sy tsy misy tsiny ho ny andininy fahavalo azo atao ve izany eny azo atao miandrasa ny Kristy amin'ny fanantenana evero ny fiantsonanao fa tsy olona mitovy amin'ny zanak'izao tontolo izao tsy mbola nahalalан'Andriamanitra atao amin'ny Kristy ianao amin'izany amarino ny fahamasinanao raha toka ao amin'ny toerana feno aizina ianao dia aoka ho fahazavana na dia mitsilopilopy azy raha toka eo amin'ny toeram-piasana na amin'ny sekoly mety misy akamony ianao mijoroa amin'ny fahazotoana aza manaraka ny maro anao ratsy hoy ny soratra masina raha eo amin'ny toerana tena feno fitaraina sy fahakiviana ianao dia atsangano ny fanantenan'ny hafa izay ilay ianao nandray antso sy maneho ny fahamasinana maolona miavaka anao hoe masina eo ny fitondran-tena fa eo koa le hoe ianao miavaka no ny rehetra raha eo amin'ny toerana misy fifandirana sy fisarahana ianao dia mijoro ho mpampiavana izany ilay fanasina sy fahazavana ry havana olom-bo antson'Andriamanitra ry havana malala rehetra ao amin'ny tompo mandrasa fa tsy mba tratra aoriana diso fotoana ny tompo ho avy izy eo am-piandrasana ny fiaviny fantaro ny fanomezam-pahasoavana nomeny tompo anao mietse fa ho avy ny tompo miasa fa ho avy ny tompo mandrasa ho avy ny tompo tsy diso fotoana na tratra aoriana izy eo am-piandrasana ny fiaviny eno indray ny antson'ny tompo mifoaza mba ho fanasana fahazavana eo anivon'izao tontolo izao amariny koa ny fahamasinanao ho an'Andriamanitra ny voninahitra amen ivavaka isika Andriamanitra rainay o rainay amin'ny alalan'i Jesosy Kristy ianao misaotra fa mampatsiahanay ny teninao mba hifoazanay fa hay nomena fanomezam-pahasoavana mihoatra noho ny rehetra izahay ka tao aminao hampiasa izany ho fampandrosoana ny fiangonana sy ny fiarahamonina misy anay eo am-piandrasana ny fiavinao ary dia ataovy mahay mandeha izahay mahay miasa izahay ka tsy hipetrapetraka fotsiny na angingina fa tena hanakolazaina ny amin'ny fitaomana ny maro hiandry ny fiavinao anana izay asa fanompoana tanterahanay eo am-piandrasana ny fiavinao fa raha miandry ny fisehoanao koa izahay Kristy mampatsiahy ny soratra masina teo fa izay olona nantsoina hanana firaisana marina aminao handray ny fahamasinana avy aminao olona miavaka eny anivon'izao tontolo izao ka misehatra rehetra ametrahanao anay dia atao fahazavana sy fanasina izahay amin'ny sehatra rehetra misy anay dia atao tonga tena mpampita ny fanantenana izahay Jesosy tompo indreto izay amakivaky indray ny tontolo andro dia mametraka trany ny fandaharam-potoananay eo ambany tana mahirinao rantsano izay tsy ankasitrahanao amin'ny kasainay ary ampio izay mba havita tsara izay ankasitrahana eo masonao kosa ho voninaitrao ho fijoroana vavolombelonao fa raha misedra ady sy ny fizahan-toetra izahay dia azavelanao iraviravy tanany satria ny tanjonay dia ianao ho avy ary dia mivavaka koa izahay tompo ho an'ny karazam-piainana mifamaofao eto amin'ity zao tontolo izao ity ho an'ny marary mba tsy handeha irery izy ireny fa hitsabo miaraka aminao hitsabo tena hikarakara ny fianakaviana tratrany sy fahasalamana
amin'ny fanantenananao. Ho an'ny manamanjo dia niraka ny fanahy masina ianao ampionina sy ampahery. Ho andreo miatrika fitsaran'Andriamanitro dia nakaiky azy ireny eo ampijoroana ianao ho mpisolo vava mahery ary mampanjaka ny rariny sy ny hitsiny. Ho an'ireo mety tsy manankarotsaka na mbola hitady ao anatin'ny sarotra sy ny manahirana dia ianao hanome tanana hahatanteraka ny teninao fa asan'ny tananao izahay dia adidinao ihany. Ho an'ireo milofo amin'ny fianarana tafioery izy ireny. Ho an'ireo manam-pikasana andeha lavitra dia ianao hitondra azy amin'ny tananao amin'ny fotoana rehetra ary hanohana sy hitahiry azy mandrakariva. Ho an'ireo mety manana olana tsy hitanay ho tany saina ara-tokantrano, ara-piaramonina, ara-pianakaviana, ara-kasa, ianao Andriamanitra no hanohana sy hampahery koa. Io ny firenenay Tompo, mbola antenainay ny asanao ho an'ny firenenay, ho an'ny tompon'andraikitra rehetra, manomboka amin'ny vahoaka arak'izay andraikitra tandrify azy ary eo amin'ny mpitondra isan'ambaratonga. Ao koa ny fiangonana dia hampahery ezo hatrany amin'ny asa napetraka ao eo anatrehany mandra-piavinao, tena samy ampiasa ny fanomezam-pahasoavana nomenao ho voninahitra ao Andriamanitra. Rainay izay ny an-danitra, ho hamasinina ane ny anaranao, ho tonga ane ny fanjakanao, atao ane ny sitraponao ety an-tany ho taky ny an-danitra. Meo anay an'io izay anina sahaza ao anay, ary mamela ny elokay tahaky ny namelanay izay meloka taminay. Aza nitondra anay mifakapanahy, manafahanay miratsy, anao ny fanjakana sy ny hery ary ny voninahitra mandrakizay. Amen. Raisoary nitsodra ny tononona amin'ny anaran'ny Tompo. Andriamanitra ny fiadanana ane hamasina anareo samy ho tanteraka, dia aoka harovana avokoa ny fanahinareo sy ny anareo ary ny tenanareo ho tanteraka tsy anatsiny amin'ny fiavian'i Jesosy Kristy Tompontsika. Matoky izay ny antso anareo sady izy ihany no hanefa izany. Amen. Ho an'Andriamanitra irery ihany ny voninahitra, amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina. Amen.